Nisy kosa ny fampijirana ho mpiasa-panjakana an'ireo mpampianatra frama manerana ny Madagasikara teo anivon'ny ministera ny fampianarana. Nisy nefa ny fepetra mitakina nentina nanivanana ireo mpampianatra ireo araka ny fanazavana nomeny ny tale kabinetra ny ministry ny fampianarana. Fanadihadiana irahana amin'ny Marc Antoine eo amin'ny sariny Mamy Rasoanaivo. Fepetra telo nentina nanaovana sivana teo anivon'ny ministera ny fampianarana natao ampijirana ireo mpampianatra frama ho mpiasa-panjakana raha nambaran'Andriamatoa Razafy Manarintsoa Jean Christophe taleny kabinetra ministry ny fampianarana. Manodidina ny 5,000 seninalina eo izy ny mpampianatra frama manerana Madagasikara ka nahatonga ny fifantenana azy ireo noho ny tsy fahampiny ny toe-bolam-panjakana. Anankitelo zany no critère natao. Voalohany ireny mpampianatra efa akaiky mitratra ny limite d'âge. Ireny zany no natao laram-pameana. Ny faharoa ireo mpampianatra izay navita betsaka zany hoe ela indrindra tamin'ny maître frama. Ary ny fahatelo moa ireo mpampianatra izay vonona andeha amin'ny toerana izay andefasana azy na any ambanivohitra zany manerana ny Madagasikara. Io zany ny critère napetraka mba afahana mirecruter anireny mpampianatra frama reny. Izay moa zany napetraka ny ministra ho laram-pahamena tamin'iny recrutement iny. Nasinty tompon'andraikitra Mboty teny ihany koa ny mahakasika ny fifidianana sy ny fanadina pirenena. Matokony gouvernement tany tena noho ny nambarany fa tsy fanindry amin'ny fanadinana baccalauréat datim-pifidianana izay ho avy eo. Enina dia tsy anjara ministera ny fampianarana raha mikarakara fanadinana baccalauréat fa ministera ny fampianarana ambony raha araka ny fanazavany hatrany.